Toetrany niezaka ataon'ny polisy pirenena ao anatin'ny fanatanterahana ny asa ny trateky ny polisy pirenena ary ny raindahany ao anatin'ny fanaovana ny asa ratsy dia ny fakanankirana ny kidnapping no afantarantsika azy. Ray volana teo eo zay no nitadiavana ny Saola no zao izy sary ny mpitandro ny filaminana izao. Lehilahy iray antsoina amin'ny anaram-bositra hoe Saola no trateky ny polisy pirenena tamin'ity herinandro ity ary natolotra ny fampanoavana androany atoandro. Raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra ny polisy pirenena dia tany fanadina ny tratra ity lehilahy ity izay voatonona anisan'ny lehibe ny asan-jolany fakanankirana ny teratany vahiny. Manazava ny anjinjiny ny komisera Andrianirina Alain Bruno lehibe ny polisy mpanova mitorana. Nisy fotoana efa nitenenanay teto fa misy olona izay ainay ho mavita an'ireny fakanankirana ireny, indrindra ireo fakanankirana an'ireo teratany vahiny. Faraparany moa le misy etany Ambatobe zany dia hoe raha ny fomba fataondry zareo dia mitovitovy amin'ilay nataony le antsointsika hoe Saola. Raha Naivoson Augustin moa no tena anarany zany. Dia namoaka avis de recherche zay tamin'izay dia nikarohany olona eo. Rehefa natao ny fikarohana azy dia tany fanadina tany amin'ny faritra Fianarantsoa zany no tratra le rangahy io izay eo am-pelatananay moa izy amin'izao fotoana izao. Rehefa natao ny famotorana azy dia niaiky tanteraka le rangahy fa dia izy tokoa no tompon'antoka tamin'ny reny fakanankiriny rehetra izay niseho teto Andrenivohitra sy ny manodidina rehetra reny. Nisy hatrany amin'ny amam-polony moa no voalazany fa efa nataony ka nanisany tamin'izany ny efa nataony niaraka tamin'ny Jafara tamin'ny fotoan'androny. Fa nisy kosa ny nataony tato aoriana ny gadrany Jafara tamin'ny taona 2014 dia izy indray nitarika ny ekipa zany nanao an'ilay fangarana-keriny. Ary maro ireo olona nalaina keriny zany ka ny fomba fiadiny zany dia nanangona olona maromaro izy zany. Misy 5 enina eo zany ny mpiray pesapesa taminy sy mpiray tetika tamin'io fanaovana fakanakeriny io. Ny fitaovana nampiasaina dia ny tomobiliny fiarakodia anazy manokana, tomobilina ERA 21 miloko grenat dia moto maromaro. Dia anisan'ny voabatandreo tamin'izany moa mialatsiny amin'ny fitenena izay le filazandreo anazy ny karana misa 5 enina eo. Dia ny fomba fataony zany arahana le karana dia amin'ny toerana mangingina dia sakanana dia afindra amin'ny tomobilina grenat io dia arina eo ny tomobilin'le karana dia hoentina any amin'ny trano izay efa nofaindreo manokana ametrahana anafenana an'ireo olona alaina kerin'ireo. Araka ny tonono moa zany dia any Ambohijanahary Anteroka no misy an'io trano io. Rehefa namarinina moa izy tamin'ny tompo-trano sy ny mpiambina n'io trano dia voamarina tokoa fa nanofa trano tao tokoa io Saola io ka 3,250,000 francs niofa ny trano isam-bolana. Nanomboka tamin'ny taona 2013 zany nany fanan'io atranontsika amin'ny teny zao. Mariana fa mbola karohina ireo naman'ny Saola Roland dia Irakoto ary manana Pierre Joseph fantatra amin'ny anaram-bositra hoe Rams sy Tata Souti Angelson antsoina amin'ny anaram-bositra hoe Voay na koa Zama izay voalaza fa anisan'ireo olona miara-miasa amin'ny Saola amin'ny fanaovana asa fakanankirana teratany vahiny.